fandarana solanga manokana eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tomboky vavy manaona tomboky lahy fa maninona moa natao hoe spécial manokana ny solanga amin'izao fiandohan'ny taona izao raha antsika mahalala ny fandehan'ny raharaha am-pirenena fa miazakazaka aoka izany koa fifaliana hoa ny manasa anandrematoa sy teny randrena solony aiko filohan'ny anteny miram-pirenena miarabanao andrematoa filoha miarabanao manokana ary miaraba ny malagasy rehetra tsy akanavaka izay monina eto Madagasikara sy ireo malagasy mona ny ampitan-dranomasina manaraka tsy tapaka ny fandarana solanga nandroany moa fandarana solanga spécial satria araky ny nambarany mpanao gazety teo iny miazakazaka koa ny fandehana raha-pirenena ary ity angamba ny fandarana voalohany arahantsika amin'ny rahalahy ya efa elaela misy sika no resaka hoe ndaonao solanga président na mbola tsy président ny assemblée anao na taloha zay fa io moa misy fandarana dia tonga zao le fotoana fanazany na zany loha voalohan'ny taonantsika zao miarabanao tratriny taona ihany ya misaotra be ndraika amin'ny fiarabana ary eto miaraba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka rehetra na vita an'ny taona 2024 ary tratra ny taona vaovao 2024 zao ny firaretso ho antsika malagasy rehetra dia ny arena voalohany dia ny fahasalamana ary manaraka zany mba ho taona ny asa sy tena fampandrosoana ny Madagasikara ary mba ho taona tena hisy fanaovaozana tanteraka eto amin'ny Madagasikara. Tonga dia hororitiko zay firaretsoanao zay président isa taona zao tsika malagasy toeky na ny olombelona hafa ny olona ny amin'ny firenekafa any dia ho taonany ny asa ho taonany fahombiazana ho taonany fandrosoana fa mbola tsy miasa ve tsika mbola tsy mandroso tsika aloha fantatro raha ny zavatra constatation tokony apetraka ho fantatry ny malagasy rehetra dia amintsika tamin'ny 17 octobre no nanao fianianana ny filoham-pirenena firenena potika firenena tsisy vola firenena faran'izay mahantra no lovaina tamin'ny fitondrana teo aloha fa tsy nijery an'izay zavatra zay ity fitondram-panjakana ity ary zasy teny randrena solony aiko olona tsy pisoso lelaka ary aza dinona fa talohan'ny nazahoako an'izao toerana filohan'ny antemiram-pirenena ny tenako zao lehibe ny mpanohatra dia zavatra nitoeriko rehetra raha tsy hitako za tsy fatapatatra zao fomba fanaovako politika fa mahisy foa amin'ny zavatra ataoko ka za tsy olona misy lelaka fampotehana fotsiny zany anisan'ny zavatra priorité de priorité ny fanjakana zavatra nitakiany vahoaka malagasy raha tsy resaka fotsiny resaka délestage ay ve azo atao ihany mamaha ny olany délestage azo atao ihany mamaha olany ny rano azo atao ihany mampitombo ny karama ny mpiasa azo atao ihany manome prime ny mpiasa-mpanjakana rehetra andrasolo tonga dia tapaka anao am'le prime tiako dirana ianao filohana anteny miram-pirenena zany hoe mpanapaka ny teti-bola tamin'ny voalohany rehefa hoe omena prime le mpiasa-mpanjakana tandrotsika ianao ny teny hoe tsisy vola ty fanjakana ity amin'izao fotoana nefa misy prime avaizo prime io nolanina tety ve hoe omena prime vola be any le 310 000 ariary fois 200 millions isan'ny mpiasa-mpanjakana ya zay indrindra moa no anokizako le fanontaniana teo aloha iny hoe ny firarintsoa mba tena ho taona tena hiasana rehetra satria aza dinona fa ny fanonganam-panjakana rehetra tany fa ty moa tsy fanonganam-panjakana fa mbo azavaiko rehefa avy eo dia resaka monopolisation olona tokana ihany zany no miasa dia manaraka fotsiny rehetra
fa am'izao fotoana zao fefa tsy hita zay zavatra zay aloha ary fefa zay no irariko ny malagasy rehetra mba hiasa ho tao mpiasana am'izay ity taona 1 ty iresaka prime atsika zay le niteniko azo atao ihany ve manao an'izany zavatra zany azadinona fa firenena nisy délestage tsika teo donc zany a be debe mihitsiny ny orinasa ny katony ary nisy orinasa koa nanao asa-panjakana zay tsy nipehena ny volana ary androany afaka miteny a fa entre 10 hatramin'ny 20 andro ny olona rehetra manao asa-panjakana rehetra de voapeye ary raha misy tsy voapeye de manatory aty aminay zay mahasolo-bavaboaka anay ary anisan'ny fiovana napetraky ny filoa ny fanaovozana izay zavatra zay zay ny irariko amin'ny resaka asa nefa tsy le fidiram-bola tsika taloha potika ny lavanily potika ny lana potika ininy fa izao fitondrana tariny président Mikael zao tena nametraka mihitsy ny hoe malagasy aloha ka tony masotsokona moa zay kely ananana no ahiratra ary misy tantara io zavatra io fa tsy any amin'ny tsy nihoatra ny 300 proposition tamin'ny voalohany fa latsaky ny zay mihitsy ny proposition tamin'ny voalohany fa proposition avaiza mazava hoazy fa tsy maintsy avy any amin'ny finance satria mbola tsy ny raha satria io décision ny filohany fanaovazany manokana io hoe zay kely anana no mba ahiratra mba samby hifaliny ny malagasy rehetra fa tena tsy nanaiky mihitsy izy hatramin'ny farany zay tena azo atao no omeovan'ny malagasy marina fa potika ty firenena ty marina ekonomitsika tena potika am'izao fotoanzao na ny eroara fa manomboka miakatra izy amin'izay fotoan'izay fa nametsaka izy fametsarany ny valeur ny mpiasa-panjakana ary zahay ato amin'ny antemeram-pirenena sata manokana ny mpiasa-panjakana rehetra de tsy maintsy hojerenay ametsarana ny mpiasa-panjakana rehetra satria tsy mendriky ny mpiasa-panjakana raha tsy fananana zany sata manokana zany atsia be debe ny zavatra tsy maintsy arenina manatin'izay zavatra ka hoy izy hoe tsy hoe fananam-bola manao ahoana nanovana any reny fa fitsinjovana manokana ny mpiasa-panjakana ny malagasy président ianao zao miteny tamin'ny voalohany za tsy misolelaka sura ve fa tsy misolelaka amin'ny président Mikael ianao za tsy misolelaka hitatsika tsara raha miona avy anareo de mifanakina misatra kianinao aminy afaka manontany azy ianao fa za manakina ary za manakina hatramin'ny prime ministre hatramin'ny ministre rehetra ary fatatsika tsara fa za tena ambony tena nisy député ny solelaka nitapahako micro satria amin'ny fomba ahoana isika nomeny lalam-pandorena ny fahefana andeha anara-maso andeha ivote lalàna zay atsara mivoaka malagasy de miatsika ny mpanatanteraka itsika de tsy tiako raha misolelaka atsika amin'iny fotoana iny fa raha misy zavatra fefa vita am'izay zavatra nangatana afo zay mbola tsy mipetraka le zay fa isolelaka no atao ary le zavatra isolelana zavatra tsy de misy dikany akory fa intérêt kelikely ao anatiny tapahako micro zay ny zavatra petraka hoe ilaina le famerenana indray ny asy ny ty antemeram-pirenena ity ary zavatra mbola tsy hitany tato amin'ny antemeram-pirenena zany hoe loi de finance nisina fanitsina zany nandritra ny 20 taona tsisy tompoky zany zavatra zany zay tonga eo de lany zay tonga eo de lany fa izahay de nametraka mihitsy hoe non inona ny fitaky ny voaka malagasy inona ny zavatra tadiavin'ny voaka malagasy inona priorité numéro 1 atsika numéro 2 numéro 3 numéro 4 de zay no nandrindranay anino resaka fahasalamana ty aloha aleo tya alaina ny volato alaina ny volato atao amin'ny fahasalamana 14 milliards nataonay tany fatatsika fampotehany fampianarana teto nampina zay ny zavatra zany fatatsika fa resaka problème numéro 1 eto Madagascar de resaka jirama de tsy maintsy nijery koa zay asoro ny ato asolo aloha ny ato anampina ny jirama ary vokany hitatsika tsara fefa
raha eto Antananarivo aloha efa tena fa tsisy mihitsy de le stage raha misy coupure de resaka teknika fotsiny ary zay no itenenako io hoe raha famotehana an'ity famokarany herinaratra aty fisinjarana herinaratra dia nanomboka tany amin'ny 2009 isika rehetra mahafantatra an'izany zavatra zany nanomboka tany fampotehany io orinasa jirama io ary eto moa izahay dia nanao enquête parlementaire hijerena ampahafantarana satria io dia orinasa mpanjakana inona daholo zavatra nafena atao atsy zay zavatra fefa misy fefa hitahitanay satria izahay moa fefa manomboka zahay tsy expert am'izany fa tsy maintsy maka expert cour de compte iny zavatra fefa hitahitanay ihany na fantatsika tsara fa ny olana eto a Madagasikara resaka famokarana de misy mpamokatra io lafo famokarana de izy lafo misy sasany mivarotra amin'ny malagasy amin'ny jirama prix moramora misy sasany prix tena lafo be ka mila ampahafantarana mivoaka malagasy inona na lafo an'ity misy kolokolo ve tao enao ve andeha hividy coca vidiny coca hotelière mitovy amin'ny vidiny coca aty Antananarivo vidiny crédit any Androy mitovy vidiny crédit 2000 ariary any Adigo fa famokarana herinaratra fotsiny eto Antananarivo eto Antananarivo izy rehetra ny anankiray lafo ny anankiray moa de tsy maintsy ampahafantarana mivoaka malagasy zany zavatra zany zay ny antony nahatonga anay manao enquête parlementaire am'ireo le fournisseur ny jirama reo am'le fournisseur zany ary tokony fantatroko mangarahara le izy na banque mondiale any atao amin'ny lettre de détention fantaky an'io mangarahara io ary zay ny antom-pisiny ny antemera-pirenena tsy maintsy olom-boafidy satria raha vao tsy olom-boafidy ny ato tsy afaka manao enquête parlementaire efa mijoro moa zao le commission efa mijoro tompoko le commission BDB no na amin'ny resaka enquête parlementaire natao tamin'ny fitantanana Ngay Rajoely fefa najoro mihitsy io commission io satria fefa hitahitanay taratra ao BDB mihitsy mifanapaha-kevitsy ny Ngay Rajoely misy resaka fampiasana inona manaran'ity fahefana mihoatra misy resaka hala-bola ao anatin'io ao misy resaka halatra volamena ao anatin'io ao amin'ny alalan'ny kolokolo zay nataony ka tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka malagasy rehetra ity fitantanana ty asa dinona nefa zany PDG Marc azavady PDG Ravatomanga izany tsy compte anankiray fotsiny ao Maurice compte ana Maurice fotsiny ahitana 851 na 53 millions de dollars contre PDB ao firenena ray dikan'izay zany tsy maintsy ingay Andry Rajoely no nanome fahefana azy ary tsika rehetra mahafantatra fa izy no nanome fahefana ny olo io ka izay fitantanana tsy mety zay tsy maintsy hojerena zay ary zay ny amafisiny zaho tsy misolelaka zay ny amafisiny président Mikael hoe zahay raha tonga eto tsy andeha angala bolam-panjakana afaka mijery an'izany mangarahara tsy andeha hanondrana volamena raha nanondrana volamena ny sasany de raha nandeha tany tany Abu Dhabi izy de mieritreritra ny sasany hoe nanondra volamena non afaka vérifiena zany zay olona mandeha makany moa de lazaina resaka Ravatomanga ianao ny nalaza hoe olona akaiky anazy misy mpiara-miasa taminy eto ianao anamarina na andiso an'izany inao fa itenenao tsy marina zany aloha tsy hoe ny marina kosa aloha aoka ho marina za manao politika amin'ny fahitsippo ary matetika ny olona tsy mahazaka an'izay inona moa fahitsinao zay fahitsiko zay zany ary manararaotra an'izay zavatra zay aoka fatapoko fatam-pirenena ary ny gouvernemanta mauricianina diso afaka nadiso an'ity teny nataoko ty raha nisy fisamborana an'io PDG io Ravatomanga io avy aty amiko zany zany lehilahy voalohany nitsangana ny antso
ny gouvernement tatany ina ny tenenan'olona hoe niaraka tamin'ny ravato tsy ny zavatra nataoko ny sauve azy raha zahay mpinamana za sy teny randriana solinaiko tsisy afaka mandany zany ny rehetra mahinona anao na tonga anao an'izay satria mbola tsy présidentny assemblée zay za sa le orahanao tsy fantatry moa na hitenenanatsika azy na ora na inona fa azadinoana fa ny taratasy zay nataoko tamin'ny ACC tsy président ny assemblée nametsarana koa an'ity fitondrany ity ary tamin'ny 14 octobre nanao fanambarana officiel ny ACC fijorono zao fitondrano zao ny fametsarana any président Mikael ho président ny fanavozana ka amahinina za koa lehibe ny mpanohitra tamin'izany zany ny contacteko ny gouvernement ny mauriciane fa izy moa ny teny hoe tsy maintsy mitady olona hitory an'io de i Koufali Daya tany a Maurice tamin'ny fotoana io de niantso azy hoe torio io rangahy io de tonga de nitonaka avocat izy nitory any Mamy Ravatolomango ny awa fanaovana politika mangarahara ary raha misy diso zany milazatsika eto Madagasikara fa misy diso zany ary raha misy diso zany afaka miteny ny gouvernement tany Maurice hoe misy diso zany zavatra lazainy sy teny ndreny solonaiky zany président nake fantaniko voalohany napetrako taminao de ity heritaona tahaka zao ve nieritreritra an'izao situation am'izao fotoana zao ianao satsia sarotra kosa aloha no mandainga hoe hieritreritra hoe an'izao situation zao izany colonel président Mikael zany no président ny fanavozana na ianao raha tsy nieritreritra zany anarana mbola tsy mifieno loatra zany zavatra zany fa tahaka tsy nahafantarako ny fitombony zaza fitombon'ny taolany zaza ao anatin'ny kibon'ny reniny ny tsy nahafantarako an'izany zavatra zany fa voninahitra ao an'Andriamanitra irery any izy no nanao an'izay zavatra zay ho raisiko sitrapon'Andriamanitra ilay izy fa nino ve sy teny rendreny soloniaiky io hoe iny 2025 iny nanova zavatra be deaibe teto Madagasikara mba tsy ilazany hoe nampiongana ny Rajoelina ratsorona ny resaka Rajoelina ne raha tena marina raha araka ny lalàna ingay Rajoelina tsy tokony raha ny lalàna velona eto Madagasikara raha ny lalàm-panorena tena nampiarina tsara taoriny iny fangatahany zoam-pirenena frantsay iny ninninona ho lazaina mitovy re tompoko ny lalàm-panorena atsika sy ireo firenena afrikanina miteny teny frantsay ireo ny anjareo raha vao mangataka ianao mihoatra ny 20 taona very ny zoam-pirenena nao dikan'izay zany tsy tokony afaka ny latsaka izy raha ny lalàna zany raha ara-politika kosa de mba mialatsiny firenena tondrajonosy tantely ity firenena malagasy ity tsy mendrika ny malagasy hanana université potika ohatran'ireo ary zay natao hoe zaho tsy misolelaka fa zany andeha teny nahazo 1 mégawatt ny université rehetra teto natany a De Gaulle natany Tuliara teto Antananarivo 2 mégawatt satria roa université nomena azy natany Tamatavy io natany ary fa manomboka nomena rano fisotro madio satria raha mandeha am'izany université zany ane ianao reo ane no hitondrany ity fireneny ity atoato e raha tsy resaka fotsiny aho hoe azo atao ka iny le tena azo atao mihitsy no mamaha problème ny délestage marina fa tsy mora le izy ary eto tsy hanazava hoe jusqu'à aiza no hananovana an'io mahana ny ity satria misy solution short terme misy solution maharitra zany de le solution maharitra koa fa efa mandeha ao anatin'izay zavatra zay ka raha resaka politika fotsiny ingay Rajoelina aloha spécialité ny resaka communication fa tsisy zavatra tanterahany zay zavatra lazainy ary mba mpio Johary androany satria anisany mpanao gazety manany maizy azy ianao teto amin'ny firenena za mbola KDR fa nanao fitantarana ianao tamin'za champion de Madagascar tamin'izany fotoana zany tamin'ny judo de mba ampio
ina re tompoko zavatra mbalinazay eny rangahy iny mba nitateraka teto amin'ny firenena lasa loha mba ampio a am'izay zavatra zay ray zay mba zavatra ho teneniko fotsiny raha tsy resaka lalana fotsiny isika a zany lalana zany ane fikodrakodrana ny lalana fitehirizana ny lalana aoka hazava aloha zany fitehirizana ny lalana zany a fa misy volana petraka an'izany avy amin'ny petrôly fa rehefa nihitany gairajoela io misy voly io a nalainy le voly zay nahatonga fampitehan'ny lalana manera Madagasikara tsy nisy fikojakojana tsisy fikojakojana ary niala koa ara manampy an'iny vola fond d'entretien iny a ny Union européenne tonga de niala Union européenne tao anatin'izay zavatra zay ary zahay mamerina an'izay indray a mba tsy ampiasaina amin'ny zavatra hafa io a fa hanaovana entretien manera Madagasikara ary teo moa zahay satria malagasy aloha de nijery orinasa zato malagasy de misy koa hita hoe ny orinasa malagasy mety tsy havita zavatra sasany de tsy mety naka ny colas naka ny sinoa mba hahatonga an'le izy ho vita faran'izay malaky io tsisy excuse io hoe ko satria ny natao nisombainy Ngairajoela ny lalana Madagasikara de tsy atao non tsy maintsy ho vitaina ny lalana rehetra na iny autoroute iny a tsy maintsy ho vitaina hatramin'ny farany iverina amin'ny resaka politika sy resaka androm-panjakana raha sitraka ao andreo matosy teny randrera solony aika manao ny fifandraisanao amin'ny gouvernemanta sy ny prime ministre manokana ny antony ampimetrahako an'izay a maheno resaka aho fa miorooro manoloananao zay mpanina présiden'ny assemblée nationale sy ty antenimieram-pirenena ty misy amin'ny ankapobeny ny mpanatateraka zany hoe ny gouvernemanta za tsy miresaka amin'ny présidentny fanavozana fa le gouvernement manjary lasa mivadika mihitsy mantsy zao ny rasa teo aloha teo a tamin'ny fitonany Rajoelina dia nanaiky zay nytiny ny gouvernemanta natao a tato amin'ny assemblée nationale ankehitriny a mivadika ny rasa tena zay mihitsy ve ny système hitatsika hitondrana nyty firenena ty le parlementarisme zany a ohatrany lasa manjaka za tsy teny miororo amin'ny ministre maro manoloana anareo ahoana ny fifandraisanao sy ny prime ministre za aloha ampahatsorana no itenenako amin'ny vahoaka malagasy tsy resaka système azony ty na système mariny no nanekeko ny fatokisana zay napetraky ny solombavambahoaka rehetra tato amin'ny antemeram-pirenena ho filohan'ny antemeram-pirenena fa nanekeko ampanetsetena anty toeram-boninahitra tya dia ny andraikitra napetraky ny lalam-panorenana ho an'ny ity androm-panjakana ity satria ity androm-panjakana ity dia sehatra ny demokrasia ato ny fanapahan-kevitra rehetra na ny vola ampiasaina ho an'ny vahoaka malagasy sy ny fanaraha-maso zay atao ka ny zavatra nataoko rehetra tompoko tsy nieretseretiko hoe tsy hitiavana ny anina na fanohanana ny anina fa ny zavatra nataoko rehetra tompoko dia napetrako mba ifanaraka amin'izay lalam-panorenana zay satria azadinona fa mpanao lalàna izahay mampanao lalàna anay de tokony modely amin'izay fanarahan-dalàna zay izahay ato amin'ity andry mpandrakana ity zavatra tsy nisy ho nandritra ny 5 taona zavatra misy tao anatiny 2 volana zay na filohan'ny antemeram-pirenena zay ary raha nisy re tompoko zavatra natao ka hitanareo tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zay nataoko tato dia teneninareo ary vona anarana an'izay zavatra zay raha ohatra tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ianao moa dia manao interview androany manana fahefana ianao hanampy hiteny an'izay zavatra zay fa za tsy nieritreritra hoe hanimba fifandraisako amin'ny lehibe ny gouvernemanta na hanimbako ny fandraisako amin'ny inona moa ty mpikambanao amin'ny gouvernemanta ny fandraisako andraikitra rehetra tato fa raisiko ny andraikitra satria fahefana nomeny lalam-panorenana izay zavatra izay ary azadinona fa izahay ato de olom-boafidy daholo ary maha olom-boafidy anay dia de mbola mipetraka io lalam-panorenana io ka io lalam-panorenana io dia raha tamin'ny 17 octobre président ny fanavozana Mikael nanao fianianana tamin'io
amin'ny andro nananaovan'ny fiainanana iny natreany androm-panjakana rehetra teto natreany communauté internationale rehetra teto a Madagasikara dia hitandriny izy anio lalam-panorenana io. Areto no anambarako amin'ny vahoaka malagasy dia tsy transition ty averiko tsy transition zany ty andraso tsy transition ty transition zany a tapaka tanteraka le lalam-panorenana le lalam-panorenana eto tsy tapaka zany mbola mipetraka io lalam-panorenana io de mbola eo daholo ny androm-panjakana rehetra aoka hazava tsy ny filo zay moko zay alovako aoka hazava amitsika vahoaka malagasy fa tsy transition io raha transition io a dia le lalam-panorenana république fahaefatra rava tanteraka tamy 2002 rava le izy de nanao a any lalam-panorenana non tsy maintsy nisy accord politique atao a hitondrana le transition handeha any amin'ny lalam-panorenana vaovao tsisy an'izany io tsy transition zany ity zavatsy ty fa intérim io président intérim zany izy a satria nisy fambagana teo de zay nahatongay a nandefa taratasy a tany amin'ny HCC handray andraikitra fa nisy précédent zany fa nisy zany taloha zay nasahika kanina tsy ny président Sénat no nalefa nanao intérim satria nisy fahabangana tao de zay nahatonga ny anarako ny verina indimy tamin'ny fanambarany ACC satria rehefa niteny zavatra rehetra tokony président Sénat zay président Sénat tsy tao tsisy président Sénat tao de aveo tokony gouvernement anankitelo tsy afaka hitondra firenena tompoko membre anankitelo tsy afaka hitondra firenena ao anatiny io de zay nahatonga ny teny mandraisandraikitra ianareo ko satria hita zareo a président Mikaely no niaro ny vahoaka malagasy zay nitolona zay nisy voakitsakitsaka lalam-panorenana fazahona amin'ny teny de niaro an'izay izy de zay nahatonga ny fanapahan-kevitry ny zareo iny nametraka ka ity tsy transition d'accord raha vao mbola mipetraka io lalam-panorenana io tsy transition ary aoka itsika tsy voafitaka an'izany mato ny international rehetra manohana an'ity ny banque mondiale tsy niala ko satria mbola hita raha io hoe vao tsy nanaraka ny lalam-panorenana de ka niala banque mondiale niala FMI tsisy niala reo na ny SADC tsy niala zara zao président ny antemeram-pirenena ny SADC fa union africaine irery ihany no nanao an'iny fefaniverina tamin'ny fefaniverina izy ka ty dikan'izay a be de be mihitsiny a ny zavatra tokony ampafatary ny vahoaka malagasy ity tsy transition mipetraka daholo ny androm-panjakana rehetra mipetraka ny lalam-panorenana aoka hazava izay zavatra zay ny feuille de route zay niteneny SADC sy niteneny union africaine hoe ambarao le feuille de route tsy feuille de route fizarana toerana iny fa le calendrier no apetraka ao anatin'izay zavatra zay hoe ovinanyreo manao an'izao ovinanyreo manao an'izao satria mission ity fanaovozana ity de tsotra ane ny mission de tsotra hoe mahety hama ireo problème rehetra ara-tsosialy problème ara-tsosialy ny teto fa tsy resaka fanonganam-panjakana politika na miaramila ary ina problème numéro 1 tsika ny jirama ina problème numéro 2 tsika ny rano ina problème numéro 3 ny lalana reo no vahany ary hitondra tsika hanomana ny fifidianana nefa alohan'izay a tsy maintsy vitaina koa ny lalam-panorenana république vaovao fahadimy mission mazavy zany mission mazavy zany mbola tsisy niteny zany fa aoka hazava manomboka androany tsy transition ity
zao fanotaniko fa intérim io zao fanotaniko ary andeha ho alaliniko kely le resaka eo amin'ny resaka politika akapobeny Venezuela zao fantatsika fa tsy ohatsony le président de le vice présidente Delcy Rodriguez ny lasa mitatana ny Venezuela fa mirevendiquer ny mpanohatra izay nirotsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 hoe tokony zay no lany de tokony zay no hitondra fanotaniko parallélisme ataoko amintsika Madagasikara sy teny ny faharoa tamin'ny fifidianana tamin'ny 2023 na ninona tsy mirevendiquer anao hoe tokony zahako no hitatana ny Madagasikara fa tsy olona rikatra ndakazery na ry amin'ny kapizaty rikatra non sa tsy mety ve zay fampitahana ataoko zay za aloha za sy teny rendrena solony haiko ny fombako politika de fianonana vahoaka za ngamba ny mpanao politika hoe nirotraka filoham-pirenena nametraka hoe hieno vahoaka malagasy aloha zay vao hanao ny programme zay ny nanaovako miavatoro izay ny bloqué ny fitondrana teo aloha ny enoko ny vahoaka malagasy raha teto tsy raha politika fa raha politika le izy de mety zay teniko zay mety zay teninao zay fa resaka teto problème ara-sosialy zavatra roa samihafa zany ny anankiray atody ny anankiray akoho zavatra roa samihafa zany ka marina fa raha ihany atody avy amin'ny akoho fa zavatra roa samihafa izy rehefa avy eo de iny atody iny hitsy ho foy indray ho lasa akoho ka za re tompoko dia nisy problème ara-sosialy respecteko zay zavatra zay ary ambarako fatapoko fatapirenena fa raha zao fitondrany i président ny fanavaozana an'izao raha-pirenena zao hitako tena miasa izy manao anazy tanteraka ao anazy zay sy teny rendreny solonyaiko filohan'ny antenimieram-pirenena fa maro ny olona tsy voavaliko le teninao le hoe ahoana hoe za ve manoro orsa manahoana ay le resaka amin'ny gouvernement tao satria anao moa niditra amin'iny resaka hoe tsy transition io fa fitohizana ka zaho zavatra mbola tsy nisy ao nandritra ny dimy amby roapolo taona zany hoe loi de finance sahany député mihitsy manova azy ary raha fa misy problème ara-sosialy any tonga de miantso zay ny député any zay ve tompoko no mahatonga anareo miteny hoe zay manao rorona exécutif za kosa de miala tsiny miala fontso miala salofito lalampanorenana zany rehefa mivory ara-potoana zay farafahakely indray mandeha saky 5 andro tsy maintsy miantro an'zareo zay atsy betraka ny zavatra ara-sosialy manerana ny Madagasikara zay tsy mety iantsona an'zareo hitakina fanazavana maro ny fampanantenana zay nataony ny filohan'ny fanavaozana ary tao amin'ny alalany nametsara an'zareo aniny programme kapobeny ny gouvernement reny tsy maintsy jerenay reny ka tsy sanatriny vava ladiny lela fa za kosa aloha de manda ary tsy manaiky raha mbola sy teny raha ndriana solony aiko no présidentny assemblée eto ity antemera-pirenena ity androm-panjakana ity de tsy ekeko zany solom-bavambaoka isolelaka andehana amin'ny braony ministre zany zay ve nolazaina hoe mivadika ny rasa tsy mivadika ny rasa fa zay ny tokony ho izy zay ny tena izy ry zareo rehefa misy problème maeto za mandray ny solom-bavambaoka manomboka maraina amin'ny 1 mandray solom-bavambaoka izyka miefatra ary rehefa efa nisiko toerana ndraisako an'zareo fa zay solom-bavambaoka ny raisiko teto afaka mijoro vavolombela afaka miteny raha diso zao teniko zao raha vao misy zavatra atao tonga de antsoina eo le ministre raha misy zavatra ilaina ny prime ministre tonga de antsoiko eo ny prime ministre hoe eto anolohan'ny solom-bavambaoka ihany nao amin'ny lany tao districtny zao de eo ano miantso ary rehefa miantso ao anatin'io de vahany eo le problème
d'accord zay ny tokony ho izy Ya. ka zay re tompoko no hitenenana hoe mivadika ny rasy non zay ny tokony ho izy eny ary tao anatin'le session farany teo zany a niona matetika tamin'ny gouvernementinareo ankoatran'ny hoe fandanina tetibola de miakatra ty atsona de ministre afapo amin'ny asan'ny gouvernement ty ve sy teny randrena soloniaiky io amin'ny mampanao politika azy fa tsy resaka lalàna ndretsahaka ianao matsotrany any amin'ny lalàna foana zao ny lalam-pandrenana zao ny fa politiquement sy fanatanterahana asa afapo amin'ny heritsalama rajona velo sy ny gouvernement tatariany ve anao za aloha tsy sola tanteraka eto ambony tany andriamanitra irery ihany no tanteraka jesosy irery ihany koa no tanteraka satria za kristiana hiteny aminao afapo mandainga mivoaka malagasy fa za kosa miteny hoe ny asa kosa ry zareo ao anatin'izay zavatra zay tsisy atahorana ny resaka hoe motion de censure ato ato tsisy iso ny resaka mandeha io manko resaka mandeha ato io mbola tsy misy resaka mandeha ato aminay ary variana ao a mahatonga ny communication avy ao amin'ny ny amako rehefa mitena de mahitsy communication alefa ny zareo amin'ny primature manenjika ahy manenjika an'izao za rehefa anao an'izany za tonga de miseho za anao an'izao za zao a misy modely zahay amin'ny fananaovan-dalàna nisy député tsy mivory tonga de mitena hoe iantso ny fivorian'ny Birao Maharitra fa nisy député tsy mivory de ny lalàna ampiarina aminy a de tsy mety asorona tsy solombavambaoaka izy efa mandeha moa ny mandeha ny procédure za tsy rehefa hitako hoe zao le izy de miteny ary mbola eto aho mbola miteny ndray anisan'ny zavatra tsy mahafapo ahy amin'ny gouvernement de io volan'ny fera io a mila averina any amin'ny banque zay so zavatra tsy mahafapo any amin'ny trésor zay any amin'ny trésor le izy na ny mpamatsy vola raha ny teny hoe zay tsy hamatsy vola tsony fa nanome toky ry zareo taorian'iny ao anatin'ny 5 na 5 andro ny volan'ny orinasa malagasy zay manao asa mpanjakana tsy maintsy ho paye hatramin'izao aloha de voapaye izy ao anaty zay zavatra anisany tsy mahafapo ahy ary anisany zavatra tsy mahafapo ahy taraiky loatra ary zareo moa miteny hoe be de be ny olona miteny hoe sy teny manao asany zay mihitsy ny exécutif fa izy ane aty amin'ny fanaovan-dalàna mba lazaonareo amiko ina ny asa nataoko exécutif ina zavatra niteneniko rehetra hoe ty asany exécutif ty no ataoko ianao fampiraharaha tany a Russie ianao tany tuliaran'ny resaka jiro raha tsy teny afa-tsy zay azavaiko anjarako no mijery an'izany zavatra zany voalohany aloha iresaka ohatra zao resaka karama ny voatena tato le izy inona ny anjery zareo fa manina teny izy teny resaka karama ny voatena tato le izy ka zavatra ny voatena tato zany karaha ambarako amin'ny voaka malagasy zany hoe mila manao tatitra voaka malagasy le karama le lakarina ka zay ny voate azy isany mpiasa mpanjakana vaovao ka zay ny voate azy de anjarako manao tatitra nanao tatitra fotsiny de anjaranareo manao azy raha nandeha tany Rosia za ny resaka tamin'zareo za ngany teny hoe tany Rosia zao nanao azy afaka antanina ny ministre ny finance fa nyconnecteko to amin'ny ministre afaka antanina ny président ny fanavaozana Mikael fa nandray an'ny Rusiana président Mikael fa tsy za tsony manao an'le azy rehefa fantatra hoe asoan'ny malagasy na siteny io na rakoto na mpanao gazety joary io na izy io rehefa misy contact misy fatao ane zany hoe ty mba hoetiko any Madagasikara fa asoan'ny Madagasikara fa tsy zany manao an'zany fa ny fanambarako misy zavatra ny voatevanay tato misy ministre ny rano ato ho vita ny rano eto Antananarivo de milaza an'izay zavatra zay ambarako zay ny atsara ny raharaha ny resaka lavanila
de zava itery zavatra ny adina itato de manao bravo koa am'zay zavatra zay fa tsy soleraka zay hoe ok mety io zavatra fa vita io ary zavatra problématique zavatra io rehefa le tany atuliara ohatrany anao le nanao fitsidihana tany de mijery an'le resaka jiro tao tanàna nandeha tany atuliara ohatrany manao andraikitra na exécutif ihany tsy andraikitsy ny exécutif zay le fanaraha maso fanaraha maso zay mandeha zahay a mijery an'le izy inona zavatra nisy tao atuliara anja amatatra le izy za ndeha anao hivote zavatra ato de tsy ho fantatra hoe inona production tsisy délestage tuliara inona production ny hitako hoe panneau solaire 3.8 mégawatt thermique 20 mégawatt ty thermique ty nefa lafo zay nijereko tany fa maninona zany ty fournisseur ty thermique no nataony ngezabe nataony 20 mégawatt fa maninona le solaire nataony 3 fotsy 3,8 mégawatt de zay zavatra zay fa hoetiko aty zay fa tsy hoekeko koa zay zavatra zay satria thermique sady lafo no manafatra gazoaly avy any andafy de mihena ny vola ariary tokony hoe nataony 20 anak'iray ty nataony 20 satria tsy miimporte tsika zavatra avy any andafy fa miimporte zavatra avy any an-danitra zavatra fa ananatsika le izy azosika fa raha voany andafy le izy de misy fiatsaikany amin'ny toekarena malagasy amin'ny vola malagasy fa raha avy any an-danitra le izy de miakatra ny toekarenatsika sady mahazo hery ny vola malagasy tsy atao an'izany kosa mialatsiny misy business pétrolier zany zavatra zany ka fady soko ve ny mijery an'zany zavatra zany za andeha hivote satria fanapahakevitra zato misy impact amin'ny fiainany malagasy ary tsy de zato fa tsy anaiky an'io zavatra io ary isorako amin'ny président Mikael taoriany visite zay nataoko président fanaovozana nisy firesahana zahay miraha lava fa efa mitady lalana ao izy homena 7 mégawatt tuliara rehefa tsy anao ny sasany alao homena 7 mégawatt le fournisseur fa rehefa inona moa zany ny président Mikael no manatanteraka an'izy de rehefa inona ny gouvernement fantatsika tsara raha mijery ny lalam-panorenana atsika ny vision de miainga avy any amin'ny président mazava de iny no politika kapobeny fanjakana zany hitondrana an'le firenena de le prime ministre amizay no mametraka azy aty aminay mise en œuvre zany le politika kapobeny io ka tsy mifangaro zany zavatra zany satria priorité numéro 1 ny président Mikael dia ny famahana ny olana herinaratra ka varina am'zany fanontaniana zany fa zay no fipetraka tsy rehefa inona fa miainga avy aminy le izy ary zay ny zavatra napetraka tao anatin'ny politika kapobeny gouvernement ialako tsiny ty fanontaniana ty président fa manina ilana tsiny ialako tsiny satria mahatsikaritra ny olona fa entre guillemets manjakazaka nareo avy any atsimo ao anaty fitondrana am'izao fotoana zao manomboka amin'ny président mandalo aminao hatramin'ny filohan'ny mpanohatra aza de avy any atsimo daholo fanamariany zany tsy de ilaina loatra ve zany miresaka an'izany fahitanao azy io aloha amiko ilaina ny miresaka an'izany ina moa tsy ilaina miresaka aoka atsika tsy fiatsara velatsy zay indrindra mantsy ary za manao politika mahitsy ary zay fahitsipoko zay raha zay no hitenenana tsy mahay politika sy teny de ialako tsiny aminareo vahoaka malagasy izay zavatra zay fa io zavatra misy ary namorona an'io zavatra io dia izany général Galili zany de général Galili rehefa namorona an'io nametraka an'io zavatra io ary nanapaka teto Madagasikara io zavatra io ary namotika ny fanjakana fandimby ity zarozarao anjakany ty tao anatin'izay zavatra zay de zavatra mahavariana ny Andriamatoa Johary
ao anatin'izay zavatra zay de mbola misy io zavatra io eto Ya, ya. nefa Galilée fefa maty fa zato taona lasa Galilée fefa lasa vovoka ary zay ny taonako ny vahoaka malagasy mba hoy izy zay filoham-pirenena teo aloha zay président Ratsiraka zay hoe foin'Andriamanitra honosy isika zay antsoka antsika malagasy rehetra mba hipetraka izay firaisan-kina ho an'ny malagasy ho fampandrosoana any Madagasikara. Za mialatsiny aminao koa fa mba te hiresaka mivahoaka malagasy aho. Eny tompoko. Za tompoko de avy any atsimo. I président ny fanavaozana de avy any atsimo. Tsisy olona nanampo hoe zany président Michael zany no lasa président. Fa izany no isorako an'Andriamanitra, voninahitro an'Andriamanitra fa tahaka ny tsy nahalalako ny fitombony taolan'ny zaza tao anaty kibony reny ny tsy nahalalako io rangahy io no hitatana ty firenena ty. Tsisy nanampoany zay zavatra zay ka eo tsika androany te ilaza zavatra ao ho an'ny mponina Antananarivo, ho an'ny vahoaka ny Antananarivo tsy akanavaka. Fa manina ny teny hoe vahoaka ny Antananarivo satria ny foko 80 miaraka amin'ny foko zay mbola tsy ao anatin'ny foko 80 sy miaraka ny vazaha sy ny karana rehetra isika menakavy moneto ary Antananarivo kapitaly aoka tsika tsy fampiatsara velatsy fa ny merina no foko eto amin'ny eto Antananarivo. De zavatra mba tiako lazaina ao anatin'izay zavatra zay intérêt ny resaka eto, intérêt ny Antananarivo teo resaka tiako resahany intérêt ny Antananarivo. Raha misy projet ngeza indrindra hatao eto amin'ny kapitaly ny Antananarivo, ny olona mahazo tombotsoan'izany dia ny malagasy rehetra tsy akanavaka eto Antananarivo ary anisan'izany ny foko mera. Tsy fiatsara belatsy tsika fa zavatra misy zany. Projet numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 tsisy ity fotodrafitsasa ho lazaiko anareo ty ity ny fotodrafitsasa lehibe indrindra ary ho tombotsoany vahoaka malagasy eto Antananarivo sy ho tombotsoany foko ny Antananarivo, foko merina zany ity zavatra lazaiko ty tsisy mandresan'io ary raha io vita milamina ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra eto Antananarivo. Inonareo projet inon'io io projet io saofoka 300 mégawatts io no production any amin'ny 7500 par kilowattheure no vidy farany mora indrindra manera Madagasikara tsisy hanana an'io manera Madagasikara donc zany foko hafa tsy hanana an'io zavatra fa ny zanaky ny Antananarivo tompoko Ingay Rajoely zanaky ny Antananarivo Ingay Rajoely fa izy no namotika an'io, izy no nampijanona an'io, izy no nanala an'le fa nisy vola teo fa nisy orinasa teo fa tokony ambara fa zanaky ny Antananarivo izy namotika an'io. Fa Mikael zanaky ny Toliara nampiverina andray ka raha itenitsika hoe manjakazaka izy manino tsy natanitany androy tany angatsy azo atao any androy io fa natao teto Antananarivo hoe hatsara satria izy tsy mijery an'izany hoe tsy ary efa niteny izy aoka tsika tsy hijery hoe Tandroy na Veso na Tanala na Sakalava na Mera na ino fa isika malagasy rehetra fa androany isika no hitena an'izany hoe hanao adipoko de miala tsiny miala fony tsy marina zany fa matoa zavatra ngeza ary tombotro lehibe ho an'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka rehetra mipetraka eto Antananarivo nataon'io rangaha io ary anisan'izany koa ny tenako nandefa taratasy tamin'ny sosiété io tonga teto ndraika andro any président Mikael sisy teny Randrena Soniako rehefa mba lehibe zay tena mizavokitsonay hoe mba tananay nanao an'io zavatra io mba tananay namerina amin'io fa raha za
maty a de ilevina any atolia raha mikaela sanatsiny vava ody mandrakizay de milevina any atsimo any fa tsy mijery an'izay zahay fa zany f dia hitako hoe fampidira fo zanaky ny toliara nanao an'izay zavatra zay fa tsy nijery an'izay fa nijery hoe mahamalagasy iray atsika tsy mifanalavitra am'izay fa tena resaka ny raharam-pirenena mihitsy anaoko ino izy teo concertation nationale atao ato président anomana lalam-panorenana sy tendrandrena solona eky ve mirona amin'ny fédéralisme sa mbola unitaire fa décentralisation effective za aloha mba hisorako anao nametraka an'izay satria hitady lalana ampidirako anyfa zavatra fa mialoha ny amaliko an'izay a hidirantsika amin'ny concertation nationale a dia zay indrindra nahatonga anay miantso fivoriana tsy ara-potoana satria misy raharaha tsy azo inona moa ty tsy azo andrasandrasany ao anisany zavatra anankiray ijoroany ty fitondrana interim ty zany dia ny ahatonga atsika any amin'ny repoblika fahadimy raha te andehana amin'ny repoblika fahadimy isika de tsy maintsy hivote tsika lalam-pandorena vaovao raha hivote an'io lalam-pandorena vaovao tsika ny rehetra fa tsy matoky an'io liste électorale io ary mba hatokisatsika an'ty liste électorale tya mba tena fifidianana madio sy atokisan'ny rehetra io a de tsy maintsy manana liste électorale tena atokisamboaka atsika fatatsika tsara ny expert miteny farafahakeliny 8 volana anomanana an'izany liste électorale izany ka raha any amin'ny concertation tsika vo hieritreritra hoe hiasa amin'io listre io de mazava ho azy a fa raha iny programme ny ramatoa ministre iny no jerentsika de hiampindray 8 volana zany a itya fitatanana an'ty fanjakana interim ty hiampindray mba hialana am'izay fifanahita zahay tato satria lalàna fehizoro no mamaritra fanovana an'izany liste électorale zany miantso izahay fivoriana tsara-potoana ary reto miantso any filoham-pirenena sy ny exécutif mba hanao a anio projet anankiray io a mba hahafana manomboka dian'izao mijery an'io liste io a mba ho moramora ny asa mba tsy ho 8 volana am'izany satria rehefa jerentsika enim-bolana voalohany enim-bolana faharoa sy ny hatramin'ny 4 volana dia ary zahay tato fifa ny vote an'io zavatra io a fanomanana an'izay liste zay a ao anatin'izay zavatra zay ka eto a zany a de miteny eto tsy solution ho an'ny vahoaka malagasy ary tsy misy olona te hipetraka amin'ny lava am'ty resaka interim ty tsy misy lina am'izany satria misy ilaina am'izay a ny fahatongavatsika ilaina farany malaky fahatongavatsika amin'ny repoblika fifidianana ny lalam-pandorenana sy fifidianana ny filoham-pirenena dia mandeha am'izay a ny fifidianana ny rafitra rehetra zay apetraky ny lalam-pandorenana vaovao na ny antemeram-pirenena io a na ny antemeran'ny loolona io a na ny rafitra rehetra ny fifidianana ny amin'ny commune fifidianana président ny province a etretretretra ka androany ianao miteny amiko hoe ianao ve état unitaire ianao ve fédéraliste ianao ve raha ina moa le nitenenao farany décentralisation raha ny anatsy za averiko indray za mihaino vahoaka na io ataonao fédéraliste na io ataonao décentralisation zavatra takiny olona am'izao fotoana zao amitsika miteny androany ty namana joary dia ny fahefana any amin'ny faritra manomboka any amin'ny commune mandeha any amin'ny faritra makany amin'ny faritany
ka na io ataonao fédéraliste na io ataonao inona io ataonao inona zany zavatakin'olona aza dinona nefa raha ny olona mitovy taona amiko mbola tsy nahita nyzany décentralisation na fédéralisme na inona zany raha olona mitovy taona amiko satria tamin'ny premier république ihany no nisy ary tapitra tamin'ny taona niterahako tsy fantatry ary tsy niaina tao anatin'izany ny atsirony zany hoe fahefana any amin'ny faritra zany misy budget provincial na fanamboara budget communal na fanamboaran-dalana commune fa budget resaka éducation commune na ny dispensaire raisiny commune ohatran'izany ary zany manao vacances manderana Madagasikara zany a zany zavatra tsara indrindra satria lalana rehetra manera Madagasikara vita avokoa satria nanana budget tsiraray avy reny zavatra reny ary ianao raha mitsabo any ejedany a tsy matahotra ianao fa mitovy aty amin'ny reny vohitra reny zavatra reny zany zavatra nisy niainana fa nafenina le izy ka za amin'ny olona lampanoroana io dia anisan'ny olona miady mafy hisiny izay fahefana hoany manomboka avy any amin'ny commune any amin'ny faritra any amin'ny faritany ary zao mialatsiny zaho mahitsy rehefa miteny ny olona fitahana amin'io resaka fitsinjaram-pahefana io na fanomezana fahefana io dia ny vahoaka ny Antananarivo zay ny olona fitahana ao anatin'io ao raha vao misy io dia hopotika tsika eto tsy azo an'izao tsika eto fa ambarako eto fatapoko fatam-pirenena ianareo expert rehetra teneno raha diso hitenona le nasolony fa ny faritra mahazo tombotrony indrindra raha manao an'izany isika dia ny faritry ny Antananarivo kapitaly fa maninona ny antony tompoko ny vola miditra eto Antananarivo dia betsaka indrindra ka reny misy taxe daholo ho an'ny commune ho an'ny région dia ho an'ny faritany Antananarivo za tsy manofo miteny an'izany jerentsika Tokyo manam-bola kokoa noho ny tanàna kely noho ny tanàna faritra satria nanina ny orinasa rehetra ao Tokyo tanàna anankiray mba manam-bola dia tanàna misy any Toyota satria Toyota tsy ao Tokyo fa faritany hafa no ipetsarany Toyota ary tena miaiky ny Japon tena miaiky any Tokyo manam-bola mihoatra any le firenena japonais ka aoka isika aoka tsika mpanao politika tsy ny intérêt-tsika no jerena fa tombotsoa ny vahoaka malagasy ny olona azo tombotsoa indrindra dia io satria orinasa rehetra io tsy maintsy misy vola taxe ho an'ny commune taxe ho an'ny faritany taxe ho an'ny faritra any Atsirabe zany fa tsy tenenina tsony ny amaroan'ny orinasa ho anatin'io ao donc zany ny vola rehetra eto ka rehefa miparitaka ny vola mazavatsika zay zavatra zay salama l'économie ka rehefa salama l'économie miteraka fahasalamana ao amponina tsy akanavaka monina fa maninona isika mandainga ary raha diso zany teny zany misahina reo hanao fasafasy miaraka amin'ny système d'ingénieur miaraka amin'ny expert nareo fa za tsy tondra expert satria expérience hitako zany ary zavatra misy ane ny firenena mandroso folo voalohany maneran-tany dia tsy hita unitaire azafady fa misy an'izay fitsinjaram-pahefana zay fanomezana hery ka hery io hery arabola zareo manapaka inona zavatra ataonao fahefana hanao zavatra zay inona anaranty zay zavatra ilainy zareo ka za tompoko raha tongan'io dia manentana ny malagasy rehetra zay tiany siteny zay manaraka ny siteny ka na io ataonao fédéralisme io na io ataonao décentralisation io ny ana voalohany dia hialany ny fahefany n'olotokana zay ka le izy kosa ane zao tsy vitan'izay aloha fa raha jerena tsara ny io lalam-panorena atsika io tsisy naharatsy azy raha nytanterahana raha napetraka ny rafitra rehetra misy resaka décentralisation tsara misy ao fa ny olana dia zao ny fanatanterahana azy
ka natateraka anazy ve sy teny rehefa tonga hoe filoam-pirenena ohatra izy amy tena amin'ny izy moa ty namana joary fa filoam-pirenena sy teny voalohan'ny assemblée sy teny randrena solonyaiko dika nyfanontaniako hoe irotsaka fifidianana filoam-pirenena vienao a rehefa avy zay fotoana zay aloha loatra aloha ny fanontaniana fa mba ho valiko kely aloha le izy aho eny tompoko satria za manko a mety tsy fahaiza politika angamba mamaly an'izay zavatra zay fa ny zavatra ambarako amin'ny vahoaka malagasy a raha zay re tompoko ny tsy fahaizako politika le hoa tsy hay politika fa za zany tsy de manana calcul politika io fa ny zavatra tiako ambara amintsika vahoaka malagasy a izaho sy teny randriana solony aiko na de nyrotraka ho filoam-pirenena tsy te ho filoam-pirenena fa ny zavatra ny matematesako tatao anatin'ny saiko de mazava hoe ko satria mino azo atao ny manatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy ko satria mino azo atao a ny manatsara ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ko satria mino azo atao a ny manatsara ny fampianarana eto Madagasikara satria mino azo atao a ny mamerina indray ny anaran'ny Madagasikara ho lasa nosy sambatra azo atao ny mamerina ny zany ary Madagasikara dia nanana fitiavana raha nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra de nisy zay fitiavana zay a manokana ny Madagasikara tondra dronono sy tantely ity fa zavatra nisy teto amin'ity fireneny ity tompoko dia tsy nanana tena pitarika tena tia tanindrazana isika tsy nanana pitarika tena hoe nametraka ny zay ola hara-pahame tsy nijery ny intereny manokana ka zay fantaninao zay angambany mety nyrotsaka ho filoam-pirenena de zay angambany no antaninao a ahoana ny manaraka mety ny aloha lalana fa le aoriana kao ny tena mafy mazava zay efa mandeha ny fotoana antsika président anisan'ny nampahomby an'ity fanovany ity a ny tanora menomenona nefa ireo tanora ireo a fa ohatran'ny nanjakazakana reo mpanao politika ilay fitantanana ny firenena mino ve anao a tsy hoe mino manaiky ve anao a fa miasa ho an'ny tanora koa ianareo ho an'ny fianarany ho an'ny miasany sy ny fialam-bolony iza mahita marina aloha zay ho an'ny mpanao politika zay mitady seza de tia hanodikodina ny sainareo tanora malagasy reo fa ny ampahitsi-po no itenenako fa ny potena nandritra ny taona maro ny tanora malagasy indrindra ny mpianatra teto Madagasikara raha tsy teny fotsiny resaka bourse atsika io a zahay de niasa ny gouvernemanta de niasa mba tsy hisy fanapahany tsony io bourse io ary eto mba mangataka koa mba ho jerena manokany hoe mba hatombo koa io bourse io mba fantatsika moa fa io bourse io Sénégal no manapaka azy tsy fantatsika malagasy zany Sénégal no manapaka hoe payena ny bourse ny ankizy reo orinasa na Sénégal zany oui de zay fanovana no entinay hoe décentralisena directa ny fitantanana ny université rehetra manerana Madagasikara tsy mandalo ana Sénégal any rehefa mivalide ana Sénégal hoe payevinareo zay vao afaka mipay nisy an'izany a misy an'izany le tompoko inona ny Sénégal le izy orinasa na Sénégal mandalo any le izy de zay décentralisé nay am'izay le izy a io rehefa ny décentralisé satria fefa nisy tamin'ny andro ny président Ravalomanana décentralisé io tsisy tapaka bourse rehefa décentralisé io ka io zany zavatra ataonao miasa ho an'ny tanora zahay ary zahay tato ny voté an'io rehefa nentina tato a le projet de loi momba an'iny zay zao zavatra dehibe zavatra anankiray miasa ho an'ny tanora nomena 1 mégawatt tsy raidray avy ny université rehetra manerana ny
Madagasikara zany ve tsy miasa ho any tanora zavatra mipotena na misy trano fa efa amboarina henoko feonareo any za mialatsiny tena mialatsiny amin'ny université rehetra manerana Madagasikara fa nandefa message tamiko tany Tuiliara mahadebute zareo henoko iny hitady tsy andro fanjakana isika hitady mpanjaratsika hanampy atsika satria tany Toamasina tompoko de mpanjara koa no nanampy tany ka izahay kosa de hijery an'izay ho amin'ny faritra rehetra ary fomba fiasan'ny président ny fanavaozana président Mikael de izay hoe ny fandraisana anjara ny rehetra mandray anjara atao tongotra miara-mamindra tana miara-mandray soroka miara-minandra ny inona moa ty ny fampandrosoana ny Madagasikara ka hitako le condition rano aloha fefa régleny panneau solaire fefa tsy ho tapaka koa ho jerena koa trano misy anareo de zay nitenenako io hoe aza ahodikodina reny sain'ireo vahoaka malagasy ny sain'ny tanora malagasy hoe ny mpanao politika zahay mpanao politika no nandrava sa nandroba ny tolona natao samby ny tolona daholo tsika rehetra fa safidy nataotsika kosa tsy hanao coup d'état safidy nataotsika ny hirespecte ny lalam-pandorenany ka ny olom-boafidy ny vahoaka rehetra eo no nipetraka ny androm-panjakana tao anaty fa ny fiovana fotsiny de anatapony any no nisy fiovana fa mipetraka ny isika ary ekeny international rehetra izay zavatra zay fa disoko ny fitenenana hoe tsy mijery tanora izao fitondrana zao tena nataony anisany top priorité ny fijerena ny hoavy tanora malagasy ary mbola averiko ny président ny fanavaozana président Mikael de fefanteny nareo tanora reo mitondra projet mitondra projet inona zavatra ary am'izao fotoana zao ane mila miova ny toetrainy taloha na hivarotra voanjo ane ka de miera am'zany PDG Mamra Vatomanga zany fa am'izao fotoana zao fa libre fa afaka manao mandraraha daholo isika rehetra mianakavy eto zay zavatra tiako ambara amin'ny zavatra farany loha hevitra farany nefa ny tsikely tsy ho lavatsontsika président ty resaka hoe valifaty politique ty tena resahana foana izy io misy ato zao hoe hoasorona immunité-ny misy hoe horoahana tsy ho député tsony perquisition tsy misy avaratra rehetrarehetra io de misy sotasota misy atao am'le olona atao perquisition mampimenimenina olo reny présidensité ny randrena solony eky ny hevitrao firenena no entiny eto ary mahafirenena ny firenena anankiray dia ny firindran'ny fiarahamonina ary isika am'izao fotoana zao amin'ny teny malagasy moa izy manahirana mbola tsy nation tsara tsika mbola tsy nation mbola tsy nation ary zay ny tandrony izao fitondrana zao hahatonga atsika ho tena firenena mirindra miaraka amin'ny fiarahamonina zany ka raha tsy mipetraka izay raha tsy miorona am'izay le firenena hoe miorona am'izay zavatra zay tsy hitako mahafirenena azy ho lazaina hoe valifaty politika tsy haitsony eneny atao andrimatoa Joary fa rehefa manara-dalàna zahay ka misy tombotsoa ny fitondrana teo aloha de tenenina hoe mbola mifampirarata ny fitondrana teo aloha zahay lalàna no nahatonga ny nanao an'ilay izy rehefa manara-dalàna koa izahay hoe tsy misy olo ambony lalàna fa zao no fitsipika zao no lalàna velona zao no lalam-panorenana de araraotona koa izahay fa manao valifaty politika ka inona re tompoko ny tokony ataonay rehefa nisy ny fanendrehana ny merany Antananarivo de mijoro hoe nijerena tsara hoe ahoana ty fanendrehana ty marina sa tsy marina natao izahay
fa miaro ny firongony ary tsy tiany namana mpiara-mitolona avy any amin'ny timy. Rehefa eo koa misy solombavambahoaka tsy manara-dalàna, tsy manaraka fitsipoka anatiny a, tsy manaraka ny lalàna velona lam-panorenana, tsy mivorontsotso zao fotsiny. Nefa fa misy fanavoazana tsy azo atao volam-pirenena, fa misy fanavoazana eto amin'ny firenena, de lazaina koa izahay fa manenina moa ty fa manao valifaty politika ao anatin'izay zavatra zay. Ka ho faly ve vahoaka malagasy am'izao fanovana izao? Ho faly ve vahoaka malagasy hoe io ary misy olona tsy miraharaha ny andraikitra zay napetraky ny taminy, de tsy hanjaisana andraikitra izy ao anatin'izay zavatra zay. Ka reo fatatsika tsara fa misy vola miparitaka, ary za mba manana information koa ao anatin'izay mahalehibe ny antemeram-pirenena ny tenako, de havela ve reo olona reo hamotika anty processus zay andehanantsika any amin'ny repoblika fahadimy, hanovana ny élection madio atokisan'ny vahoaka malagasy zay, olona hamotika zay zavatra zay ve de atao zay zavatra zay, hoekena zay zavatra zay. Ka amiko matory olona mpiara-mitolona ne misy voasambotry so de adinitsika zay zavatra zay. Misy olona mpiara-mitolona aminay voasambotry ary tsy nakalaza fin-d'année mihitsy izy tany tam'ty faran'ny taony ty, mpiara-mitolona aminay reo. De misy koa voasambotra koa olona nanohana fitondrana teo aloha. Ka ity zavatsy ty tsy jerena havana ny fanompona anty firenena ty fa ny fanarotana politika, ataovy zay hanarao politika, fa ny tena moto fananao politika mahazaka an'izany zavatra zany. Fa za kosa de miteny manambara hoe rehefa tsy mahazo seza tsy zany fahazahoana seza. Mandeha akitso-po ny fahazahoana seza ao anatin'izay. Fa ny critique kosa aloha de ilaina. Zay kosa aloha de namarina zay. Ilaina ny miteny. Ilaina ny manakina. Mazaka ka. Hafiry moa critique napetraka tamiko. Raha tsy teny fotsiny aho tamin'ny séance. Lazaina fa mpamadika sy teny. Nareo C10 reo manambarana reo androany. Raha 10 zao teniko zao, averiko. Ny C10 manambarana reo androany, raha 10 zao teniko zao. Ary raha nareo namoy ny resaka fanenjehanay tamin'ny na séance de mpandainga zany C10. Zany olona démocrate. Aza dinoina zay zavatra zay. Za sy teny de démocrate, tsy zakany olona maha-démocrate. Za tsy nanonga mpanjakana tamin'ny 2002. Za tsy nanonga mpanjakana tamin'ny 2009. Za tsy nanonga mpanjakana tamin'ny saritsariny 2018. Za sy teny nanoratra tamin'ny ACC tamin'ny 2025. Ary 14 octobre 2025 namaly ny taratasiko izy maha-démocrate. Za tsy mpanonga mpanjakana. Ary na de sarotra nidirako l'élection, nambarako tamin'izareo. Zaho andeha hirotsaka fa le cause iadinareo koa mba iadiko hanana liste électorale madio. Mandainga ny vahoaka malagasy zay miteny hoe tsy niresaka an'io zahay. Fa niterena tao anatin'ny fivoriana tao Antsonjobe, mila manao sonia am'izay tsika amin'ny farany. Azafady tompoko, tsy nifandarahantsika iny zavatra iny. Mandainga ary intérêt politique zay miteny an'izany zavatra zany. Tsy ny forcé hanao sonia teo. Ho namitaka mivoaka malagasy zay ny forcé ho nanao sonia teo. Fa ny zavatra teneniko de zay hoe za hirotsaka. De za miteny hoe fa tapitra anao ny fandarahantsika fa milatsinaina no campagne. Magnato tsika amin'ny larobia. Raha diso zany de mitenenina reo C10. Larobia tonga ataotsika amin'ny zoma. Ataotsika am'izao. Fa lany ny fotoanako ary raha remarquenao tsara, tara ny fomba campagne tao anatin'ny campagne iny. Fa misy fanarahana tao. Fa izay fahitsiko zay tsy zakany sasany. De mba ambarao ao mandraisa micro tahaka isika. Manao proof fa diso zany teniko zany. Mahazaka fanakianana. Mahazaka fanakianana. Laza sy teny hoe nanondrana volamena tany an-dafy. Miaraka amin'ny Kofalidari, miaraka amin'ny sarinay sy Kofalidari le zandriko izy. Sarinay mandeha avion normal.
commercial ino no alainy mitivitra sara zay nataoko tao mipazoko tao satria zahay mirahalahy miaraka de ahoana moa no itenenanao fa jet privé ary sy tena jinasonako misy mpanoana fa tsy izy manoana teto fa nisy mpanoana be de be ny avion noetiko teto ny hélicoptère reo vitako zany fa rehefa mba mandeha amin'ny rehefa tsisy campagne mandeha afaka commercial fa zava-misy dia hoe nanonjana volamena tsisy manam-pirofo na ray mbola zakako le izy ino tereko mbola zakako le izy fa rehefa fatro kosa tsy mety andray anjaikitra tsy maintsy hitory satria za tsy nanondrana volamena na ray grama tsy ratsy ny fanondrana volamena raha manara-dalàna ianao tsy ratsy ane zany fampandrosoana firenena fa za mbola tsy nanondrana na de mpanao volamena ny dadako za koa mahay mamboatra firavaka iny raha ohatra ny teny tamin'ny mpanao gazety ray hoe dadako tsy namelay andeha amboatra volamena fa rehefa maty izy nisy fotoana lasa bijouterie de lajaniko le izy satria nanahirana saiko ny eritreritra hoe tsy tia ny dada anao anty zavatra ty ka zavatra tiako tenena ao anatin'izay mahazaka kina tsy teny Randrianasony aiko inona moa kina tsy natao ahy tamin'ny nanolorana ny prime ministre fa nizakaiko le izy inona ny kina tsy natao ahy amin'ny resaka hoe fionako tamin'ny président Mikael fa zakaiko inona ny kina tsy natao ahy tamin'ny resaka hoe tsy nitolona sy teny raha nisy olona nitolona tsisy azananao aka na anao ampanetsena ary za tena raha nisy olona zany hoe nitsoka izy zany hoe grenade lacrymogène zany isy teny Randrianasony aiko nandritra ny inona anaran'ity nandritra ny miavatory tsisy olona teo zana anao an'izay zavatra zay ka ireny zavatra reny no tiako ambara joary hoe sy teny Randrianasony aiko re tompoko dia mahazaka kina rehefa kiana fa za tsy de mamaly kina fa za kosa aloha mba io fitezanany malagasy zavatra tsisy pirofo reny ary za te hanampy ahoana ny hanampina an'ireo influenceur reo hanao lalàna hanampina an'zareo mba hiteny malalaka ry zareo fa raha hiteny lainga kosa tsy azo atao na influenceur eto na any ivelany na izanaiza misy reny kosa aloha mba hojerentsika le manompa koa tsy azo atao fa raha za mahatratra olona manompa eto a Madagasikara de mialatsiny fa na za mihitsy no ametraka an'izay fitoriana zay fa tsy azo atao no manompa tena farany ty président sary fo resaka aminao tena fantatra hoe fa tsy maintsy ioatra foana tena actualité le izy misy délégation américaine tonga eto tsy haiko efa lasa angamby izy zay satria hoe roa andro fotsiny lahady latsinainy sa latsinainy talata efa niona taminao naninona teto rery zareo za olona mangarahara ento za tsy tia zavatra fenipeny fa za koa olona manaja olona zany fantatry fa mbola iona amin'ny filoham-pirenena ry zareo aloha ajaitsika ny fiona amin'ny filoham-pirenena tahaka an'izay kosa ofoka no natamiko taloha ry zareo fa tsy namoaka communication raha tsy vita aloha ny an'ny filoham-pirenena mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra filoham-pirenena filohan'ny fanavaozana izy hajaiko izy aloha ho vita daholo ny resaky natao sy ny fanapahan-kevitra de avoaka am'voaka malagasy fa ho an'ny tombotsoam-pirenena le izy sa tombotsoa mazava ho azy io ane zavatra lazaiko hoe lazaina fa sy teny pro russe mazaina fa manohatra ny tatsinanany sy teny tandrefana azafady indrindra re tompoko tandrefana fa miaraka tamin'ny tatsinana za malagasy aloha ny anahy nizaniza firenena tena hasoan'ny Madagasikara na tandrefana io na tatsinanana io na afrikanina io na afrikanina io na aziatika io na europianina io na amerikanina io sy teny Randrianasony aiko rehefa hoe tombotsony malagasy de zay nizaniza koa firenena fa miasa eto a Madagasikara ka hita le izy hoe tena tsisy tombotsotsika malagasy tsy roany izy fa jerena hoe andao mba hojerentsika tahaka ny raha ao amin'ny jirama andao hojerentsika teto misy monopolisation betsaka
na tamin'ny PPN reo nisokafana daholo izy rehetra reny teto nisy orinasa saikany tsy nisokatra mihitsy tamin'ny androny Ingay Rajoelina nisokafana daholo izany zavatra zany na io investisseur local na investisseur international tsy navela mihitsiny tahaka ny total zao mivarotra kyrosène izy reny zany mivarotra eto de rehefa mivarotra amin'ny malagasy izy lafo rehefa mivarotra amin'ny Air France izy mora de okentsika ve zany ny rahavany te fitondrany ty zany zavatra zany ane zavatra ilay de diso ve sy tenyrandrerasolony aiko na diso ve ny fitondram-pandrakana zay tary ny filohan'ny fanaovao zany président Mikael raha ohatra ka mandray andraikitra am'izany zavatra zany ary fatatsika tsara mandray ny amerikanina izy mandray ny frantsay izy a mandray ny arabo izy a mandray ny russiana izy tsisy nataony ambony zany re tompoko tsisy nataony ambany tahaka an'izay koa nataoko mitovy ny politika any amin'ny rahalahy ka za sy tenyrandrena solony aiko dia hitanao fa miresaka tsara tamin'ny Maison Blanche ary anisan'ny contact voalohany resahany zareo ny tenako miresaka ao anatin'izay zavatra zay fa raha fiarovako ny base Toliara zay hitako hoe tsy manara-dalàna zay resahako tamin'ny amerikanina ny teny hoe ny orinasanay rehetra de tsy maintsy manaraka lalàna amerikanina ary tsy maintsy manaraka lalàna ny pays andehanana ka hitako tsy manara-dalàna base Toliara de tsy maintsy manohitra an'izay zavatra zay sy ny tenako ao anaty fa zay tsy midika tsy tiany amerikana manino zareo tonga miresaka amin'ny siteny randrena soniako sotra tompoko sotra betsaka am'izay adiny ray mahery be zay a mihoatra betsika nefa zava-dehibe ny resahanao rehetrarehetra teo a soranay ko isika rehetra tany atokantrano tany nanaraka nyty fandarana ity fandarana solanga manokana averiko ihany a mandeha am'izao alaka misy alina izao veloma tompoko